Entitra kosa ny fiambenana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana teny Amboda tamin'ity androany ity tsy nanaiky ilembenana araka izany ny mpitandro filaminana izay nahitana ny emo sécurité sy ny mpiandraikitra ny fiambenana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia jerentsika ary ny sary mirakitra izay. Naneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny filoham-pirenena ireo mpianatra solitenan'ny comité des jeunes universitaires de Madagascar izay nilaza fa maro ireo fampanantenana izay tsy tanteraky ny filoha ankehitriny. Tompona andraikitra feno amin'ny zavatra hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny ACC tompoko lahy sy tompoko vavy. Izay mpianatra miara-miompo miara-miompon-kevitra amin'ny assemblée solombavam-bahoaka. Tsy ekena ny kotaba samihafa mandidina ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny fanamafisana izay noety ny talen'ny fiambenana eo anivon'ity androm-panjakana ity. Raso aloha fa ny tenanareo ateo nareo miorakoraka eto makarenina ity nareo rafa aveo raha io miala to nareo miala oa. Nanamafy izany ihany koa ny kamandy ny fari-piadidian'ny gendarmerie pirenena eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy ny mpianatra ihany moa no nandrenesapeo teny an-toerana. Nandray fepetra avy hatrany ireo mpitandro filaminana maro teny an-toerana nanala ireo olona ireo. Nisy ihany koa ireo olon-tsotra maro no nitazana avy lavitra liana amin'izay zava-mitranga eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.